Il est aussi décrit que le cœur en sanglots laisse échapper sans bruit. Faut-il que je te le dise? Faut-il que je te le dise? Mais il est des moments où un silence éloquent nous murmure toujours tous nos petits mots d'amour. Mais faut-il que je te le dise? Mais faut-il que je te le dise? Il sera des jours heureux où tous nos mots et nos cris deviendront pour nous deux l'espoir d'une autre vie. Alors tiens fort ma main, ma chère, ne dis rien, espère. Misiveni fiteni misi angamba filaza itifitia lavareni tivolaza ni vava nefatia lewalua mangina nefatia lewalua mangina Uwavindra yandroani angina kuwa nitani arini hira ni fitinu wanzaka uduria nefatia lewalua yiyandri nefatia lewalua yiyandri. Sady tratran'ny taona fitsingerenan'ny taonan'ny vehivavy zany e, dia miarahaba ny vehivavy rehetra tafahoana somatsara eto amin'ity toerana ity izay vidinareo manokana moa zany ny ACFMA dia isaoranay be dia be anareo satria voninahitra ho anay manokana izay ka eo mpanohizana ny lanonana zany a izay fankalazana ny taon'ny iraisam-pirenena momba ny vehivavy dia manolotra ankizy anankiray izay a hiarahaba antsika rehetra tompoko. Masina mafanoja ny rivotra mafitsoka ary izao no mijoro entan'ny fitiavana antsika menakafy ny tafatsialo avana rahaba hono tsy lavorary koa dia arabaina isika rehetra indrindra fa ianareo vehivavy tratra izao valomaritra izao na dia maika aza ao iteny noho ny hafaliana dia tsy maintsy manao azafady ho fangatahan-dalana iteny tsy sanatria hanao ny kely sa ilapa tahaka ny lalitra akory ny teny ka hitsaban-dovia mialohan'ny tompony fa noho ny teny fanomezana kosa no hisy loko tena ireto zanakareo. Ny voalohan-teninay dia ny fisaorana an'Andriamanitra noho ny tantananay antsika menakafy fa sambatra raha sambatra tokoa izahay mbola manana anareo vehivavy mikarakara ary mehanay misaotra eram-po misaotra mankatela eran-tsaina ny fanirintso ataonay dia engany Andriamanitra andrianana ary anome hery sy tanjaka ary fahasalamana ho anareo misaotra tompokolahy makasitraka tompokolahy. Misy fehezam-boninkazo ihany koa tolotriny ankizy atao amin'ny ACFMA zany a ho antsika reny rehetra tompoko. Ny vehivavy soa tonga lafatra dia vehivavy vonim-piakatra tsy mba toy ny zava-tsy takatra fa miezaka miloko fatratra. Ny vehivavy soa manjary tsy mihevitra izay marary tsy misetra zava-tsy ary mino kosa no alavorary. Ny vehivavy abosingeza voninahitra tena mateza ny mizarava tsy ny omena mahafoy aina sy volamena misakaizan'ny olo rehetra ny fanampy tsy misy fametra
Fifanarahana sady fiarovana ho an'io samy tady fiarovana. Fehezam-boninkazo kely natolotry ny ankizy ho anareo dia satria moa zahay CFMA eto dia manao réinsertion professionnelle na jeune marginalisé ihany koa dia misy solotenan'izy ireo zany eto misy eny an-dalan'ny fanoloran'ny ankizy fehezam-boninkazo atsika tsy velona izy iny fa maty nefa mateza dia ny mateza indrindra ny natolotra eo anareo zany mba hatserovanareo anay dia misy tanora solotenan'ny mpianatra ao amin'ny réinsertion professionnelle zany hanao ferabanantsika ihany koa tompo. Fantatsika rehetra angamba ny Madame Saoul, présidente ny CFMA, tonga dia efa nanomboka fa tokony présentena ny tsika menakavy izy Madame Saoul, présidente nyity association CFMA ty. Misaotra tompo. N'Andriamanitra lehibe sika nomena fotoana zao ary ny voalohanteny tompolasy tompovavy mbola misaotra n'Andriamanitra lehibe sika noho zao fanomezany an'izao tombonandro zao ary raha mijorery eto ny tenako tsy zokiny aho fa zandriny ary tsy ray aman-dreny aho fa zanaka ary mangataka fitenenany anatenareo zany satria teny tsy azo alalana hony teny tsy mena hony no masolanga fa raha homena koa teny homena hony ny tsy mahajoko fa raha tsy homena masolanga ka miravanareo ray aman-dreny dia mivory eto anatrehako noho zao fahatraran'ny asara-manitra lehibe fetiny vehivavy zao ny vehivavy moa no loharan'ny firenena ka misaotra anareo todododo nanao tongotra makato ka tonga namonjy zao fivoriana zao ka dia misaotra anareo amin'izay fanampiana rehetra nataonareo kanefa indro misy indro kely mpandrafitra hoe zay moa dia mpianatra tamin'ny CFMA ka mangataka fanampiana aminareo amin'ny fanambarana ny trano dia manarak'izay sy koatr'izay ngamba fa fifaliana fakalemana ho anareo tonga anaty tokoa zao zay no ela tokolasy zay no ela Sotra ny ankizy teo zay moa zany efa niresako teo manao réinsertion professionnelle na jeune anisany zany reny dia eto sady zay dia efa manasa anareo sahady anotrina anay zay moa zany dia parenen'ny Wentness des Mornines io zany ny renim-pianay dia isady ny fivoahan'ny ankizy mianatra teny anglisy teny amerikana dia teny frantsay zany zahay dia ao anatin'izay ho fanina ilay ankizy hanao guide touristique ka ao anatin'izay fanana zay zany dia satria amin'ny teny anglisy ny fampianarana dia ny tapany voalohany zany fianarana an'ilay teny fotsiny dia zay no amoahana an'ilay ankizy andininy voalohany zany izay iarahana no Wentness des Mornines amin'ny 21 mercredi 21 mars dia manasa anareo sady zany anotrina anay amin'izay famoahana ny ankizy zay dia
Dia ao anatin'izay koa zany a dia mba manasa tsika rehetra. Hitanao koa ny toeranay tsara be ngamba le izy fa dia mba manasa anareo zay a mba hanao tolo-tanana anay a amin'ny fanabeazana satria raha ny ankizy karakarainay eto a dia eo amin'ny 200 eo nefa zao ny toerana misy anay tsy hoe ny ankelezany toerana sy ny aratsiratsiny tsy hanaovanay zavatra fa hoe miainga amin'izay zavatra misy zany zahay fa dia nareo no hainganay mavesatra hamita ny asa tianay ho tanterahana dia misaotra anareo sahady.